manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ho ampitombonao amintsika ane ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo amin'ny fahalalana tsara, ny filazantsara an'Andriamanitra izay mitondra antsika ho amin'ny fahateram-baovao, mitondra antsika ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa, satria ny Baiboly dia milaza fa zay rehetra no nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ary tonga hoy Jesosy mba hananan'olona fiainana sady hananany be dia be. Ary zay fiainana be dia be zay no tiana ho zaraina amintsika, satria maro amintsika nefa ao anatin'le fiainana fa le fiainana be dia be no tsy mbola hananantsika. Ato amin'ny Jesosy irery ihany no azahoana zay zavatra zay, ary ny fianarana ny tenin'Andriamanitra zao no anisan'ny tondro zotra alalantsika ny izay fahamarinana izay. Miarabanao tenako pasteur. Manona ny fiadanany tomponao pasteur Tovy dia miarabantsika amin'nkavy tompoka. Mialohan'ny amakintsika ny Deutéronomie toko fa 3:30 satria dia ny Deutéronomie toko fa 3:30 tokoa tsika izao dia hivavaka tsika aloha ametraka ambavaka indray ty fotoan'ity ary eo am-pelantanany tompo. Ry Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitra, mankasitraka sy moderanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, nohony ny fitiavana sy ny famindraponao dia mba manana anjara indray izay hitory ny teninao sy hitory ny filazantsaranao eto amin'ity fahitalavitra sonjapeo ity. Manonona ny fanasitranana ho an'izay marary ao tompo misy amin'iretooloreto marary sepotra tsy dia mahita tory loatra, ianao any anendry an'izany loharanon'aretiny izany. Misy fanaintainana any amin'ny atoko ny sasany dia mamaly any amin'ny tapondohany any amin'ny anaran'i Jesosy no anatsarana an'izany aretina izany. Misy tratrany aretina ao amin'ny tsinay ao, tena hoe mijaly mihitsy noho ny amin'ny aretina ao anatin'ny tsinay, ato amin'ny rein. Misy an'ireo hoe insuffisance rénale na calcul rénal reny ny tompo anasitrana andreny amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy no andevonako an'izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona tratran'ny aretinaty, tratran'ny aretina ao amin'ny avokavoka, tratran'ny tony aretina atao hoe hepatite B tony, amin'ny anaran'i Jesosy levona izany karazana aretina izany amin'izao fotoana izao. Levona daholo izany loharanona aretina izany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kely avy Nazareta. Poteko izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa. Za mandidy an'ireo tazo mahamay izay mahazo ny ankizy sy ny tanora sasatsasiny amin'izao fotoana izao ny kitrotro, amin'ny anaran'i Jesosy miala izany kitrotro izany, miala izany tazo mahamay izany, mitsahatra izany hafanana izany, miverina miloniny ny hafanany ty olo ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, amin'ny anara maheran'i Jesosy. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary za manokana dia mivavaka ihany koa ho an'ireo olona izay ao anatiny atao hoe misamboaravoara ny fiainany sahirana miarabola trosa, ao ihany koa ny olona anara-tokantrano, zavatra rehetra tompo dia hainao atao manonona ny fanafana sy ny famonjena ho an'ireny olon-dreny ary mangataka aminao tompo ny amin'ny fanazavana an'ity Deutéronomie toko fa 3:30 ty izay azo heverina hoe tsy zavatra tsotra akory fa tena eo ambany fitantanany fanahy masina no ametrahana izany fandarana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Deutéronomie toko fa 3:30 novaka antsika hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany satria tsy dia lava le teny ny lohateny moa zany dia hoe nitsodrano nataon'i Mosesy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary izao no tsodrano nataon'i Mosesy lehilahin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehetra rehefa nadiva ho faty izy. Hoy izy:
Jehova avy tao Sinay ary niseho taminy avy tany Seira niposaka namirapiratra avy tany atenibohitra parana izy ary avy tao amin'ny masiny tsy omby an'alina ary teo ankavana nisy ny lalanafo ho an'ireo. Eny tia ireo firenen'ireo izy eo an-tananao avokoa ny masiny rehetra miandreo anilany tongotrao ireo ka samy mandray amin'ny teninao. Lalàna no nandidiny Mosesy atsika olovan'ny fiangonan'i Jakoba ary tonga mpanjakan'i Jesorona izy rehefa tafangona ny lehiben'ny vahoaka sy ny firenen'ny Israely. Aoka ho velona Robena fa tsy ho faty nefa ko vitsolona izy. Ary ny amin'ny Joda dia izao no izy Jehova nomeny ny feon'ny Joda ka ento ho amin'ny olona izy ny tana no iadino azy ka manampi azy ianao amelezany mpandrafy azy. Ary ny amin'ny Levi dia hoy izy ny tomimanao sy norimanao dia amin'ny olona masina izay nizaonao toetra tao masa sy ny famalinao tao amin'ny rano Meriba izay nilazany rariny sy ny reniny izay nilazany rainy sy ny reniny hoe tsy mahita azy aho sady tsy nahalala zay rahalany izy. Ary izay zanany aza dia tsy fantany fa nitandrina ny teninao izy ka nitana ny fanekenao. Jakoba no ampianariny fitsipikao ary Israely ny lalanao. Ametraka ditika azo manitra eo anatrehanao izy fanatitra hodorana eo ambonin'ny altaranao. Jehova ho tahiony heriny ary ao ka ho sitrakao ny asan'ny tanany. Asio mafy ny valany izay mitsangana iady aminao ka aoka tsy arina intsony izay mankalanao. Ary ny amin'ny Benjamina dia hoy izy ny malalan'i Jehova olona fa izay eo aminy dia halofany mandrakariva arobabeny eo an-damosiny. Ny amin'ny Josefa dia hoy izy ho tahiany Jehova ne ny taniny amin'ny zavatsoan'ny lanitra dia amin'ny ando ary amin'ny rano lalina mamitsaka ny ambany ary amin'ny zavatsy ho vokatry ny masoandro sy ny voan-javatra sy ho vokatry ny volana ary amin'ny zava-malaza avy amin'ny tendrombohitra fahagola sy ny zavatsy avy amin'ny avoana mandrakizay mba amin'ny zavatsy ho an-tany sy izay rehetra eo aminy sy ny fankasitrahany izay mitoetra tao amin'ilay roa memy. Ary ao ka ho tonga eo an-dohan'i Josefa izany dia eo an-tapon-dohan'ilay nalaza tamin'ny rahalahy ny voalohany teraky ny ombony dia malaza tandrokombo manga ny tandrony izany no anontony ny firenena rehetra dia ny farany tany ireo no alinaliny Efraima sy arivorivo ny Manase. Ary ny amin'ny Zebulona dia hoy izy mifaliry Zebulona amin'izay alehanao ary ianao Risakara ho andainao firenena no antsonao ankaotenibohitra ary ao no amin'ny zavatra ho fanati-pahamarinana fa hitsentsitra ny aren'ny ranomasina izy fa ny zava-tsy miafina ao amin'ny fasika sy ny zava-tsy miafina ao amin'ny fasika. Ary ny amin'ny Gada dia hoy izy isaorana ane izay manome malalaka ho an'ny Gada mamitsaka tahaka ny liombavy izy ka mamiravirany sandry mba amin'ny tapon-doha ny zaza izay tsara indrindra ho an'ny tenany izy fa teo amin'ny anjaran'ny mpanao lalàna no efa voatokana miaraka tamin'ny lohan'ny firenena izy ary araka ny fahamarinan'i Jehova ny nataony sy araka ny fitsipiny izay ombonany amin'ny Israely. Ary ny amin'ny Dana dia hoy izy Dana dia zanadiona miantsapy avy eo Basana izy. Ary ny amin'ny Naftaly dia hoy izy ry Naftaly voky fankasitrahana ka feno fitahian'i Jehova mandovoany andrefana sy ny atsimo ane ianao. Ary ny amin'ny Asera dia hoy izy aoka ho tahina mihoatra noho ny zaza maro Asera ary ankasitraka mihoatra noho ny rahalany izy ka noboka ny tongony amin'ny diloilo ho visy varahana hidinao ary hifamatitra amin'ny andronao ny fiadananao. Ry Jesorona tsy misy takan'Andriamanitra izay mitaingina ny lanitra amonjy anao sady mandiny ny rahona amin'ny voninahiny. Ny Andriamanitra hatr'izay no finenana ary ny sandry mandrakizay no eto ambany. Mandroaka ny fahavalo eo anoloanao izy ka manao hoe aringano ary mandrifa izay ry Israely. Mitokana irery ny loharan'ny Jakoba ao amin'ny tany be vary sy ranom-boloboka eny mampilatsaka anto sy ny lanitra eo amboniny. Sambatra ianao ry Israely, iza no tahaka anao ry olona voavonjon'i Jehova apinga ny famonjenanao sy ny sabatry ny voninahitrao hikoy ianao ny fahavalonao ary ianao andeha ny fitoerany avo. Zay pasteur ny vaky tenitsika tamin'ity androany ity. Ya isaorana tompo pasteur izay tsodrano izay nataony Mosesy zay. Raha mijery ianao misy tsodrano anankiroa azony zanak'Israely. Ny tsodrano ray voalohany dia tamin'ny Israely mihitsy na tamin'ny Jakoba izay tany amin'ny tany Egypta tamin'izany raha mamaky tsy hitako amin'ny Genesis toko fa 7:7 dia ahitantsika ny tsodrano izay nataon'ny Jakoba na Israely ho an'ireo zanak'Israely ireo mihitsy 12 lahy ireo
de tena i Jakoba tenany mihitsy no nitsodrano azy direct zany tamin'izany fotoana izany namaritra ny hoavin'ireo taranany tamin'izany izy ireo mbola tsy foko fa mbola hoe mbola hitan'ny Jakoba teo anatrehany mihitsy ireo zanany lahy reo izy 12 lahy fa eto amin'ity Deutéronome 7:telopolo ty indray de mbola nisy tsodrano faharoa indray zay mbola natao Mosesy indray teto no nitsodrano ka tsy ireo zanany lahy reo intsony no nitsofony rano fa ntaranany azonao ny any Jakoba zany le tena zanany lahy naterany mihitsy ireo nitsofony rano ny any Jakoba ary Genesis 7:20 fa hita amin'ity Deutéronome 33 ty dia tsy lay zanany intsony fa le taranany no nitsofona rano isapoko melohan'ny afatesan'ny Mosesy dia tsy maintsy nitsofona rano zany izy ireo pasteur lesona anankiray titsika horesana ny hoe tena zavatra goavana pasteur nitsodrano i Jakoba de olona ara-panahy zay no nasamy hafan'ny Jakoba tamin'ny ray mpianakaviana rehetra pasteur atofo izy zany tsy hoe ray mpianakaviana tsotra mitovy amin'ny ray mpianakaviana rehetra fa izy dia ray mpianakaviana manana influence manana hery ara-panahy izay raha miteny izy de zay zavatra lazainy de mifamatotra amina fiainana olona mifamatotra amina fiainan'ny olona izay ny amin'ny Jakoba olona tsy hoe ray mpianakaviana tsotra izy fa ray mpianakaviana manana hery ara-panahy afaka mitsodran'olona ary ohatr'izay koa Mosesy ohatr'izay koa Mosesy ka melohan'ny afatesan'ny Jakoba sy melohan'ny afatesan'ny Mosesy de ny zavatra nitovizany izy ireo de nizarany tsodrano ho an'ireo taranaka ho an'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany pasteur atofo ny tiatsika horesana voalohany de zao ilaina ny tsodrano pasteur raha misy ny ozona fa ny ozona atao anaty baiboly tena misy izay mivoaka avy amina teny alokana lehilahy anankiray na vehivavy anankiray koa ny ozona izay manana fahefana de misy ihany koa ny herina tsodrano tamin'ny sabotsy teo moa zany pasteur no faranana ilay séminaire goavana izay ny resana momba n'ilay hoe managana fototra vaovao fanambinana sa ozona zay le resaka tamin'iny izay araky nefa nyteneniko teo hoe i Jakoba de nanaingan'ireo zanan'ireo mihitsy Jakoba pasteur tamina fototra niainga tamina tsodrano ary izany na tonga an'ireto zanak'Israely reto na notezaina azy no natao hoe no andevozina azy tao Egypta nandritra ny telopolo 700 taona nampijaliana ny ahitra fahoriana tao de tsy resy zany pasteur tsy resy eritrereto hoe telopolo 700 taona no niazona anazy teo ambany zioga ny fanandevozana fa tsy raraka tsy potika fa Andriamanitra namoaka azy tao tamin'ny tanana mahery Andriamanitra namoaka azy tao tamina fahagagana vokatry lay tsodrano izay nataon'ny Jakoba tamin'izy ireo de tsy voatazona tao anaty fanandevozana tsy voatazona tao anaty ozona fa tafavoaka izy fa eto indray izay zany le fototra resana pasteur izay zany le fototra ny angany reto zanak'Israely reto mihitsy ary zay natonga azy tsy resy tao tany Egypta raha fijery maha-olombelona nge pasteur de zao hoe tsy possible zany hoe efa 700 taona izy ny andevo tao Egypta tao tsy manana miaramila tsy manana fitaovam-piadiana tsy possible izy ho tafavoaka raha ny heriny sy ny tanjany fa noho ny fahefana avy any an-danitra de tafavoaka tao izy satria zay le heriny le tsodrano izay le fototra nomeny Jakoba azy izay lay force nomeny Jakoba azy de na inona iendriky le fanandevozana tsy natazona azy tao pasteur zay zany dingana voalohany fa rehefa tafavoaka tao izy tao amin'ny tany Egypta ihany koa dia tsy ampy fotsiny le tsodrano Jakoba fa i Mosesy ndray teto no nitsodrano azy ina moa tiako resahana zany raha mpifandraisana pasteur amin'ilay fotoana
ilay fotoana zay nataontsika tamin'ny sabotsy lasa teo namarana anazy iny zany raha fitinina dia hoe ilay dingana voalohany tamin'ilay tsodranon Jakoba iny nanagana fototra azanao nanagana fototra fa ato ambadika indray dia mitoy izay tsodrano zay mitoy ilay tsodranon Mosesy tsy hoe tsy ampy akory lay tsodranon meny Jakoba tsy hoe tsy ampy fa io pasteur ohatra ny zava-maniry ihany izy io ohatra ny zava-maniry raha tiana ho vokatra tsara ny zava-maniry anankiray dia tondrahana arrosena foana tondrahana ary dia tahaka izay nataon'ny Mosesy teto ho an'ny zanak'Israely no amafisiny ilay tsodranon meny Jakoba dia no amafisiny Mosesy teto nitohizana ho amin'ilay fandraisena ho amin'ilay dingana efa hitsofoka any amin'ny tany kanana ary zareo to efa hitsofoka amin'ny tany kanana no namafisiny Mosesy ilay tsodrano izay nomeny Jakoba tamin'izany ina moa ny tiako resana pasteur ny tiako resana dia hoe ilaina foana pasteur ny tsodrano avy amin'Andriamanitra ilaina foana ny fanamafisana izay tsodrano na ilay fitahina izay efa nomen'Andriamanitra izay tsy hoe vitana io moa zany mariako foana tsy hoe vitany vavaka indray andro tsy hoe vitany tsodrano indray mandeha fotsiny fa araky ny ambarako izay hoe ilaina foana ny manamafy izay pasteur Tofy marina zany a pasteur Ertina efa noresatsika teto moa ny hoe sery anankiroa no mamaritra sy mifeny fiainan'ny olona dia na fitahina na ozona fitahina moa dia azo adika ihany koa amin'ny teny anglisy hoe blessing zany hoe tsodrano ihany zany ny raha mandika tsara tsika dia le teninao teo pasteur hoe lay olona amin'ny personne mihitsy zany hoe i Joda i Robena i Naftaly izy tena mihitsy nitsofona rano tao amin'ilay Genesis toko fa 7:20 izy moa no nitsodrano azy nitsodrano azy dia ny ray niteraka azy ara-nofo sady ray ny ara-panahy ihany koa sady ray ny ara-panahy efa mazava be ty zavatra resako aminareo ty hoe mandrakariva ny ray ara-nofo dia afaka mametraka ozona eo amin'ny fiainan'ny tanora na ny zaza anankiray fa tsy afaka manala ny ozona io fa ny ray ara-panahy no afaka manala an'io a pasteur Ertina ina moa le tiako atokoavana ohatra hoe ny rainao zao ohatra nanompo sampy ny rainao ohatra sanatriny zany nijangajanga ny rainao mety hoe misotro toka be dia nifindra taty amintsika taty aorina le izy amin'le taranaka ty aorina dia mananatra lay ray aman-dreny miteny manao hoe nareo amba endre mba ajanono ahy io fanompontsamponareo io efa tsy manao tsony zany mba ajanono ahy itokatokanareo dia le ankizy nefa manao ny ataony ihany dia zay nefa tonga amin'ny teny hoe le ray ara-nofo tsy mahafaka an'io fa le ray ara-panahy no mahafaka an'io ary zany matsara ny mankany am-piangonana pasteur be dehibe ny zanaka no zonony ray aman-dreny tamin'ny alalan'ny teny dia io ray na renina nozona io aty aorina rehefa mahita an'le fahorian'le zanaka dia manenina hoe takizay ihany tsy nanao an'izany teny zany dia ndranaitsika zanaka hoe mangataka famelana ny ray aman-dreny le ray aman-dreny mamela foana izy satria tsisy ray aman-dreny mahafoy zanaka zany fa rehefa mandeha ny taona sy ny volana dia mamela izy fa le ozona tsy afany mihitsy raha tsy le ray ara-panahy no manafaka an'io zavatra io ary zany na tonga ny Jakoba pasteur Ertina nitsodrano an'ireo zanan'ireo amin'ny mahadady ara-panahy fa tsy amin'ny mahadady ara-nofo azy dia nitsodrano an'ireo zanan'ireo zay le tsodrano nataony dia metraika amin'le taranaka faramandihy mety aorina zay anankiray fa naninona tokoa moa i Mosesy no mbola namerina nitsodrano i reto taranaka Jakoba reto le zanaka Jakoba naterany le zanaka Israely natera zany hoe izy 12 mirahalahy dia efa maty teto efa nodimandra tolitoly fa ilay foko lay taranaka na le hoe lay ankohonany izy ireo ndray no mbola velona teto zany rehavana dia manam-pirofo hoe le ankohonana ty aorina zany pasteur ary zay mahatsara le hoe ny rehefa mivavaka manompo an'Andriamanitra dia ny ankohonana mihitsy a no miaraka manompo an'Andriamanitra satria teto zao dia ny taranaka Josefa ray manontolo ny ankohonany ray manontolo ny ankohonany Levy ny ankohonany Joda ny ankohonany Robena ny ankohonany Gada Naftaly Dana i Asera sy ny rehetrarehetra no nandray an'ilay tsodrano Mosesy mialohan'ny epitany any Jordana zany hoe
zay ankohonana rehetrarehetra nanatrika teo zany de nandray an'ilay tsodrano satria fantatry Mosesy mihitsy a ny zavatra nitranga de izao teo anelanelan'ny Mosesy io tsodrano Jakoba io de be dehibe tamin'ireo zanak'Israely sy ireo taranaka ireo na de vao tsodrano azy no nisy ny vily any teny an-dalana no nisy nanao aditsona teny an-dalana no ny varina nanompo sampy teny an-dalana teny niala tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra teny an-dalana teny de i Mosesy melohan'ny hodiny mana tamin'izay fotoana zay tsy teritreritra zavatra ratsy de nitory ny filazantsara eo moa nisy an'le firanana nataon'ny Mosesy eo amin'le toko faharoa amby telopolo ray manontolo hatrany amin'ny andininy roa amby dimapolo farany de nanindry mihitsy Mosesy hoe mba hanarahana le sitrapon'Andriamanitra mba tsy hanompon'Andriamanitra hafa de dikan'izay zany de hoe nisy tamin'ireo zanak'Israely reo no nanompo Andriamanitra hafa nisy tamin'ireo zanak'Israely reo no nanadino an'Andriamanitra de rehefa avy nitory an'izay Mosesy de nampianatra am'izay sady ny tsodrano ary le ankohonana ray manontolo zay teo no nitsofin'Andriamanitra rano tamin'ny alalan'ny Mosesy tamin'izay vanim-potoana zay ary araka ny teninao teo pastera hoe lay tsodrano a de ino no mamaritra ny fiainan'ilay taranaka faramandimby aty aoriana aty ny zavatra tiana ola zay na rahalasiana bavo hoe ny dada na ny mama tena ty taranaka ny ray aman-dreny tena ty taranaka de mitondra ny zanany taka no avaly mianaka ino avaly mianaka na ninona tsy nino reo zanan'ireo sy ny vinatony de netiny ihany aloha niditra tao anatin'ny sambyfiara fa rehefa nahita ny zava-magaga nataon'Andriamanitra tao anatin'ny sambyfiara izy ka tonga safodrano de nino ihany reo zanan'ireo taty resy lahatra ihany de ohatr'izay mihitsy tsika hoe ny ankohonanao dia tereo ivavaka ny ankohonanao de eto anompo an'Andriamanitra satria matetika be dehibe ny ray na reny sahirana ny amin'ny zanany fitaizana ny zanany na zanaka vavy na zanaka lahy sarotra ny no mitaiza zanaka amin'izao fotoana zao hoe sarotra tena hoe eo amin'ny fahenina amby folo taona ny ankizy vavy efa sarotra no mitaiza azy be dehibe ny ray aman-dreny hoe manana zanaka lahy 7 amby folo taona raiky amby 20 taona mifoka arongony lasa ohatra miverivery sainy zany no le ditran'le ankizy ny tena marina am'ireny re olona de zao misy andraiky tsika ray aman-dreny ary ndrandray ohatra ny mialatsiny amin'ny teniny teny ty hoe ndrandray ohatra ny totara zany ny fanapaha-kevitsika efa mandeha ihany io tenin'Andriamanitra io efa fantatsika ihany io sitrapon'Andriamanitra io fa ny safiditsika tsy hanompo an'Andriamanitra raha tsy voadona faran'izay mafy raha tsy voadona faran'izay mafy fa maninona no miandry voadona maninona no miandry karazana fahaverezakevitra lalina vao manompo an'Andriamanitra fa raha am'izao ianao milamina zao raha aminao zao tahin'Andriamanitra zao no mandray ny fitahin'Andriamanitra miaraka amin'ny ankohonanao tsofin'Andriamanitra rano de ho anisan'ny sambatra ianao atao anatin'ny tokantrano ato zay le izy pasteur zavatra anankiray ampahirezana moa zany pasteur angamba ampahelikelan'ny ray mpianakaviana sy ny ray mpianakaviana tsika hoe raha mbola tsy voavonjo ny zanakao sy ny ankohonanao de enao foana aloha ny mandro soa mivavaka enao foana aloha ny mandro soa manompo an'Andriamanitra rehefa misy ao anaty baiboly manko pasteur misy fiasan'Andriamanitra maromaro mihitsy misy fotoana mila mifona foana ianao ho an'ny ankohonanao mibebaka foana ianao ho an'ny ankohonanao ohatra ny Joba na finaritra ny Joba nge pasteur jerenao nge ny toepony Joba ndeny ovakitsika ato amin'ny Joba toko voalohany Joba toko voalohany pasteur tovo ahitantsika ny toepony Joba eo amin'ny andininy faefatra ny pasteur mba angatahako mba ovakianao zavaty andininy faefatra ary fanao ny zanany lahy ny nandesy nanao fanasana isaky ny androny isaky ny anandrony avy izy ataona de naniraka naka ny anabavy ny telo miraha vavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy ary isaky nitapotra ny tsingery taona ny tsingerina ireo andro fanasana ireo de naniraka Joba ka nanamasina ireny ary ny fo maraina koa izy ka nanatitra fanatitra hodorana araka nisan'izy rehetra fa hoy Joba fandrao efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao am-pony izany no nataony Joba mandrakariva raha mijery no tantara io zao anao i Joba tena nanana fahazarana mahafinaritra mihitsy pasteur nitondrana ny ankohonany ny fona isan'andro hoan'ny ankohonany nitondra mambavaka mandrakariva ary tao an-tsainy Joba mandrakariva lay nanao fanatim-panonerana isaky ny zanany zao ny tao an-tsainy Joba hoe fandrao efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao am-pony dia inona ny nataony Joba i Joba no nitsangana mandrakariva nitondra mambavaka ho an'ny ankohonany sy ny fianakaviany
azonao mba amin'nran'andriamanitra fo an'ireo konana ireo zay no ampaherezako anao reny mpianakaviana na ray mpianakaviana misy fotoana miakina be da be aminao ny amonjena ny akonanao mety mbola tsy mivavaka ny zanakao mety mbola tsy mivavaka ny vadinao fa ianao de manana andraikitra manokana hitondra mambavaka ireo akonanao reo eo anatren'andriamanitra taky nataony Joba pasteur i Joba tsy hoe nifona fotsiny tamin'andriamanitra fa nanao fanatitra mihitsy araky ny isan'ireo zanan'ireo isan'andro eo anatren'andriamanitra izany no ampaherezako an'ireo mpianakaviana ray mpianakaviana hoe raha mbola tsy voavonjo ny zanakao tsy mba vonjo ny vady aman-janakao ianao ny mandro soa de mitoloma eo anatrehan'ny tompo fa naoelana oaingana pasteur amin'ny alalan'ny vavaka ataonao io no amonjena ny akonanao izay zao no nataony Joba teto pasteur fa misy koa le tenin'andriamanitra any amin'ny Exodosy hoe Jehova hiady ho anareo fa nareo kosa angina misy fotoana rehefa hitan'andriamanitra ianao mitolona ary mitolona mambavaka foana ho an'ny akonanao mitondra mambavaka foana ny akonanao de misy fotoana ianao mitona azy mivavaka fa tsy mety izy mitona azy manompo an'andriamanitra fa tsy mety izy misitona ny vadinao andao dada hivavaka andao anaka hivavaka lozany mandeha amin'ny adalana sy ny fahotana fa za ndray de miteny aminao mitondra mambavaka azy foana azaleo fa indray andro any tsy hainao tsony ny taona azy ozy ny voalaza am-baiboly manao hoe ianao angina fa Jehova ny ady ho anao tsy hainao tsony ny taona azy fa andriamanitra no hibata azy imbedabe pasteur no efa mahita fiainana olona ohatran'izany mitomany mihitsy le ray mpianakaviana miditsanjanany mitomany le ray mpianakaviana miditsambadany zao ihany no teniko an'ireny mpianakaviana ireny ndany ianao mivavaka mifonao azy mibebao azy angatao amin'ny tompo mba amin'nyrano Jesosy fo izy ary tena mba iova fo izy etao mambavaka foana arazareraka fa io pasteur mahagaga io fitondran'andriamanitra io rehefa mitondra mambavaka ny foana ianao de tafiditra amin'le ozy izy ny tompo hoe mangina amin'izay ianao fa aloha anaovako azy de za misy fotoana miteny an'ireny olona reny aza mitona azy tsony hivavaka aza miresaka fivavahana amin'ny tsony mivavaha fotsiny ho azy de manaova fisoronana manaova fanatitra ho azy azonao de tena mifona ho azy de aza mitona azy hivavaka intsony fa io pasteur zao ny fandehany mako zao ny lalàna atao anaty baiboly pasteur tofo zao ny lalàna atao anaty baiboly ny fotoaman'andriamanitra ny olona miantso ampitiavana aloha andriamanitra andao ianao mivavaka miantso amin'ny feo malefaka miantso amin'ny feo mora andriamanitra andao hivavaka raha vao tsy mety io olona io de miakatra ny feo an'andriamanitra ndao ayanao hivavaka azonao amina enjakenjana mafimafy andao ayanao hivavaka fa mbola antso-pitiavana foana de raha vao mbola tsy mety io olona io de manomboka maneho zavatra andriamanitra somary manafay izy azonao mbola tsy tena mikapoko izy fa manafay amina problème tsotsotra anailany an'le olona hoe mila mivavaka ny ianao io fa raha mbola tsy mety amin'izay famaizana tsotsotra zay io olona io efa manomboka bloqué kely ny fiainany manomboka efa misy zavatra tsy mandeha efa manomboka mararirary nefa mbola tsy mety hivavaka de mialany amin'izay le hoe tady mazaka mpitiavana na le kapoka mandrivorivo azonao ao anaty baiboly le misy hoe tady mazaka mpitiavana na le kapoka mandrivorivo de tsy tokony ho taitra zany pasteur le reny mpianakaviana tsy tokony ho taitra ianao zany raha midona amin'ny vadinao io kapoka io tsy tokony ho taitra ianao raha midona amin'ny zanakao io kapoka io satria io le antson'andriamanitra hitona azy mba tsy avery azy any amin'ny fahaverezana azonao tsy avery azy any amin'ny afo be de io le kapoka mandrivorivo mety miditra violent tapoka izy be da be ny reny mpianakaviana efa mpahafantariko azy sady mialoha zany hoe mivavaka izy mivavaka ho an'le zanany tsy mety miofo miteny mafimafy izy an'le zanany ndao hivavaka tsy mety miofo fa any amin'ny violon izanany io aza toby matsony izy angerana bavy aza miteny azy tsony andao hivavaka fa io zanaka io niteny hoe raha hiala ato mama de hivavaka azanao be da be tanora efa any tamin'ny mora izy
de izy no miteny mamany hoe eta mambavaka mama faratava voakato anompo an'Andriamanitra iaraka aminao rehefa iny le efa kapoka mandrivorivo iny na le tady mazaka-pitiavana azonao firifiry ny ray mpianakaviana efa any amin'ny hôpitaly vokatry ny toka nisy rahalahy zay za pasteur tena mampijaly vady mihitsy ary resaka fivavahana ny nampisaraka azy mivady tam'izany resaka fivavahana tena nidinga rainy le vadiny zany mba avy mivavaka de izy amin'ny eniny efa mitsofoka ao an-trano amin'ny enina riva de nidiny ao anatiny trano de tsy avelan'ny niditra le raha mandondona le raha matoa fa tsy navelan'ny niditra le raha matoa amin'ny hoe avy mivavaka riva amin'ny enina riva vo amin'ny enana e de va niteneniny hoe any amin'ny fivavahanao any ianao fa nafinaritra tamin'le raha matoa kosa aloha tena nijoro hatramin'ny farany de tena rehefa tsy hovoanao izy andeha de lasa le raha matoa niala tao an-trano de nahita asa koa moa le raha matoa de miperaka tany amin'le toeram-piasana fa nandadilady le rangata teorina tratry ny aretany ivavaka ao izy neny iviavaka miverena am'izay anao tatokantrano fa ivavaka anaraka anao sa efa atao anatina aretina efa tsy sitrapanafoty zao le rangah mafana fo ka voka le toka misoro toka foana zany kikisan'le toka saika matony toka am'izao fotoana zao nanajanona ny toka ho azy de mivavaka ka iny le kapokapo mandrivorivo pasteur misy fotoana tena efa any amin'ny hôpitaly io rangah io any amin'ny hôpitaly zany vo miteny hoe ametso tanana mama ametso tanana neny ivavaka ao arenan'izao ka zay no ampahereziko foana pasteur ny ray mpianakaviana manaova karazana intercession foana vavaka foana fitsofandrano foana ho an'ny akohonanao fa ny tenin'Andriamanitra nge pasteur tsy diso hoe minoan Jesosy tompo izy de ovonjena ianao sy ny akonanao ny an'Andriamanitra zany ny planin'Andriamanitra pasteur tsy hainao vatatenanao fotsiny tsy hainao ray mpianakaviana fotsiny tsy hainao ray mpianakaviana fotsiny ianao sy ny akohonanao no ovonjena ary zany na tonga nyty tsodrano Mosesy eto ty le taranaka iray manontolo mihitsy no tiana ovonjena ianao zany ray mpianakaviana ray mpianakaviana mety mbola ianao rery no mivavaka mety mbola ianao rery no tokantrano manano ihany ny zanakao amin'ny fivavahana lazay ny favendrana arenao lazay ny fa tsy ampisaina arenao adalain'ny pasteur arenao lazay ny fa adalain'ny fivavahana ianao ary de tena tsatritrina fanenjehana mavaivay ianao aza matahotra ranabavy mivavaha foana ho an'ireo vady aman-janakao reo toy izy foana ny vavaka ho azy tsofirano foana izy fa mpilanin'Andriamanitra tsy hainao rery no vovonjy fa mpilanin'Andriamanitra herinao sy ny akonanao no vovonjy fa aza reraka i Joba zao eto pasteur raha mijereny tantarany Joba itsika tsy reraka Joba nanao sakrifisy tsy reraka Joba nanao fotoam-bavaka manokana ho an'ny zanany satria fatary Joba tsara fa tsy izy rery ny tokony vovonjy fa hatramin'ireo taranan'ireo ny tokony vovonjy ary zay tena tonga azy nanao fotoam-bavaka manokana ary zany no mahatonga antsika pasteur mampahery misy ray mpianakaviana ray mpianakaviana tanora ihany koa aza mandalo ady enjehan'ny ray aman-dreninao ianao ry tanora amin'ny resaka fivavahana ranabavy rahalahy za mampahery anao mivavaha mandrakariva ho an'ny fianakavianao mivavaha mandrakariva ho an'ny ray aman-dreninao mivavaha ho an'ireo mpiray-tampo manenjika anao reo fa na hoelana oengana tsy maintsy voavonjy reo pasteur tsy maintsy voavonjy reo pasteur to tsy maintsy voavonjy reo satria zay no planin'Andriamanitra pasteur Hertina itsika ray aman-dreny na zanaka zay efa no heverina hoe manompo an'Andriamanitra manompoka efa mivavaka dia tokony ihany koa zany manana lay fomba fijery hoe manana ndraikitra ngezabe any amin'ny famonjenan'reto fianakaviako reto mandrakariva matsy ny zavatra mitranga amintsika de ohatrany hoe rehefa mivavaka tsika rehefa manompo an'Andriamanitra tsika de ny fiheverantsika ndraindray ohatrany hoe tafasaraka amina fianakaviany zany ohatrany tsy tia lalany fianakaviana tsony fa tsy zay no izy ny olona rehefa manompoka manompo an'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa manompoka tena pilo lasa tena zanaka Andriamanitra de vao mainka mihitsy aza mitakosona amin'ny fianakaviana zany hoe tsy manao ny fanao ny akory hoe lasa manao any zavatra tsy tokony araka sitrapon'Andriamanitra de anaraka azy ianao fa lasa ianao no filazantsara velona ianao no lasa baiboly velona vakin'ny olona de
am'izay fotoan'izay na oela na oingana tsy maintsy voatarika foana reo fianakavianao reo iverenako kely lay tantarany joba teo zavatra nahavariana tokoa pasteur Ertina de fomba mahazatra ny joba mihitsy ny mifona ho an'le taranany raha jerentsika moa le teny de ohatrany hoe manao anniversaire le zanany de ao anatin'le anniversaire fantary joba mihitsy ohatrany tsy tena miraiki-po amin'Andriamanitra le zanany misy divay ao misy alcool ao misy zavatra ratsy be dehibe ao de ijoba tsy manao ny fanaon'ireo zanandreo fa zahara ataony joba de ity mifona ho an'lay taranany foana joba mifona ho an'lay taranany foana de azo antoka pastera na de nisy fizahatoetra za taty aorina marina fa maty daholo zanaky joba reo fa nosoloin'Andriamanitra tsara tare ohatran'ireo ihany izy avy eo zany hoe tsy adinon'Andriamanitra mihitsy lay fanatitra nataony joba raha taditsika ihany koa ao amin'ny Samuel voalohany toko voalohany sy toko faharoa dia misy an'lay lehilahy anankiray tsy haiko iakana ohatraohatran'izay kama le anaran'lay rangahy de manao fanatitra foana izy ho an'ny vady aman-janany manao fanatitra izy ho an'ny vady aman-janany ary nyray andro izy ny vadiny io le vadiny anankiray atao hoe iana de momba fa vokatry lay fanatitra elikana no nanomezan'Andriamanitra taranaka ho any ity vadiny atao hoe iana ity zay renin'ny Samuel moa tamin'izany vanim-potoana zany zavatra tia nolazaina raha lasaina bavy ny fivavahana zany tsy resaka fitiavatena hoe mifantoko amin'ny tenako manokana tsy hoe za foana de za foana fa ny toetra tokony ananantsika mpanompon'Andriamanitra de hoe mijery ny tontolo manodidina mivavaka ho an'ny tontolo manodidina mitsodran'ny ankohonako mitsodran'ny mpiray-tapo amiko mitsodran'ny fianakaviako ray manontolo mitsodran'ny mpiaravavaka amiko mba idirana sy sokafany le fitahin'Andriamanitra ao anatin'ireny olona manodidina antsika sy ny fianakaviantsika ireny zereo tsara Mosesy raha mandikitsika pasteur Ertina ny tantaran'ity Mosesy ty atreto amin'ity le toko fatera-pitelopolo ty de ny zavatra nahavarina tamin'ny Mosesy tsy de nametraka lova be hita maso loatra ho an'lay taranany reto zanak'Israely ray manontolo reto tsy de nametraka zavatra hita maso loatra tsy voatantara ato anatin'ny baiboly aloha zay tsy de nisy zavatra hita maso loatra hoe tia no fananana navelan'ny Mosesy fa ny zavatra tsikaritra ato anatin'ny baiboly momba ny tantara Mosesy ray manontolo araky ny efa nianarantsika teto de hoe ny fotom-pampianaran'ny Mosesy sy ny dogma ary ny doctrine Mosesy de noraisina mivantana avy amin'Andriamanitra fa tsy mba nianarana tany amin'ny toerana anankiray fa izy Andriamanitra mihitsy no nampianatra Mosesy de ireo fotom-pampianarana zay noraisy Mosesy reo no nampianarany le zanak'Israely de ny zavatra mahavariana de ity ireo olona niainy tenin'ny Mosesy reo de no tahin'Andriamanitra avokoa lasa tena tahin'Andriamanitra tsy mananjanaka mananjanaka tsy manambady mahazo vady mitea hanana trano mahavita trano fahagagana amin'ny fotoana rehetrarehetra de tonga ny fahagagana de amin'ny fotoana rehetrarehetra eritrereto hoe olona telo tapitrisany ny olona niaraka tamin'ny Mosesy miaraka amin'ny zazamambehivavy fa i Mosesy no namelona andreo tamin'ny karazana mofo isanandro zany hoe tena olona fahagagana mihitsy zany ty Mosesy ty de jereo tsara fa rehefa andiva ho faty Mosesy teto de inona no navelany tamin'le taranany faramandimby tsodrano nomeny an'le taranany satria fantany mihitsy hoe itsodrano zay tenen'io de ho tanteraka ary rehefa tsofony rano le taranany de isy fahasoavana sy fanambinana anaraka an'ireo taranandreo pasteur Ertina ary zany de tokony ho ananatsika tsika ray aman-dreny niteraka de tokony hanana toetra mitsodrano ny zanaka anao na nitsodrano ohatra hoe na ny vadinao be lehibe tsika dada no manozona ny vaditsika hoe tena ty tena vehivavy tsisy ilana azy ty tena vehivavy mohaka ty tena vehivavy nanina koa raha nanambady an'ity sy ny sisa de lasa esoron'Andriamanitra amintsika izy rehefa tsy ilaitsika de tahaka an'izany itsika ray ara-panahy de tokony itsodrano ny mpino foana isanandro manana teny foana ianao itsofanao rano ampino satria ndrandray koa ny teny anaoko ny vavan'ny pasteur sy ny mpitondra fivavahana no mampahantra velona ny mpino mahatonga ny mpino tsy tafavoaka mahatonga ny mpino mahantra ndrandray tezitritsika de manao teny mahery hoe mihoatra n'izay tokony olazaina de fatratra any amin'ilay zanaka ara-panahy lay fahoriana lay fijaliana lay ozona fa raha ny zavatra hita ato anatin'ny baiboly pasteur de hoe ny olona tena natsoan'Andriamanitra ary ny olona manana fitiavana an'Andriamanitra marina de mitsodrano ireo olona zay nomen'Andriamanitra azy pasteur Ertina ary zay no tiako idirana farapara ny pasteur maraparantsika am'rahalazy
tsy ny lehilahin'Andriamanitra rehetra koa nefa no misy ihery le teny fa raha mijery ny baiboly ray manontolo ianao ny Jakoba i Abrahama nanana ositra manokana ny teniny Isaka na dia efa jamba Isaka mbola tena natanjaka ny teny naloko ny vavany ary nisy fahefana namaritra ny hoaviny zanany azanao i Jakoba natanjaka be ny teny naloko ny vavany Jakoba ary nitahina ny taranany Mosesy ary hitantsika eo amin'ny tantaran'ny Joshua manomboka aoriana ny Deutéronome manko hitsofoka amin'ny tantaran'ny Joshua tsika fa zany Joshua zany ny teny hoe aza vela isy nangana intsony ty tanàna ny Jeriko ty fa tonga dia mipetaka zany ozony zany i Joshua no teny hoe mijanona ry masoandro dia nijanona io mijanona ry volana etsy dia nijanona io i Joshua no navita zay rehetra ny tenen'ny Joshua dia nisy fahefana daholo pasteur Tovo eo za zany tena miteniny olona pasteur mitedava lehilahin'Andriamanitra izay fantatra hoe mety misy fahasoavana manokana izy dia mangatatodrano amina lehilahin'Andriamanitra ireny teny mangatato teny amina lehilahin'Andriamanitra mety olona tsotsotra izy kanefa hitanao mety misy fahasoavana tena mangatato teny ary to mangatato tsodrano amina lehilahin'Andriamanitra io koa nefa pasteur lazaiko tsara tsy ny olona mahay baiboly rehetra no misy ositra sy fahasoavana tsy ny olona be resaka rehetra tsy ny olona be resaka rehetra tsy milaza baiboly fa ato anatin'ny baiboly ato tena ny farihitan'Andriamanitra mihitsy ny olona misy fahasoavana sy misy ositra manokana Mosesy dia nilaza mihitsy tsy mahay mandahateny tsy dia mahay miresaka loatra fa nanana fahasoavana manokana izy tsy nahay niresaka fa nanana fahasoavana manokana misy olona nge pasteur lazaiko anao tena mahay baiboly mahay mandresy lahatra olona mahay mitory-teny fa mitondra ozona ihany koa na izy ary na izy mahay miresaka be io ary za pasteur terina mahita mpitory-teny sasatsasany tena mipopoka mihitsy nitory-teny nefa tena hitanao hoe ohatrany misy zavatra miazona zany ny fiainany misy miazona zany izy misy ozona mbola miazona zany izy nefa tena hitanao hoe mpitory-teny mpitondra fiangonana tsy fantatra moa inona ny antony fa za tena mampaherin'ny olona hoe rehefa angataka tsodrano dia jerevo ireny karazana lehilahin'Andriamanitra misy ositra sy fahasoavana manokana ireny raha tia andeha lavitra ianao andao faranantsika aloha pasteur ny fampianarana androany ho manaraka hotozatsika ihany misaotra indrindra tompo fa dia zava-dehibe ny nampianatra tetondray aloha androany ny mahakasika ny tsodranony Mosesy raha ny tsodrano an'ireo zanak'Israely sy rehetra sy ny fokony zanak'Israely rehetra izy fantaray fa misy hery ny tsodrano misy fahefana ny teny alokana vavana mpanompon'Andriamanitra ary mino zay tompo fa ireny teny na lehilahin'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ireny na rehetrarehetra tao anatin'ny baiboly azy ny izay no lazainao Jesosy ho tanteraka amin'ireo tompo-jery sy mpanaraka amin'ny fandarana ho tanteraka amina izany tompo malalako hitanao ireo zay tena mangetaheta reo olona tena akasitrahana eo anatrehanao reo olona matahotra anao kanefa mandalo ady mandalo olana manoloana ny tokantrano sy ny akonany Jesosy eo ampahera izy ary amariny sady ny zavatra nitorianay teto fa ho tafavoaka io anabavy io io rahalahy io na dia didinina olana didinina fahavalo manodidina azy ary reo vady amanjana mbola tsy mivavaka izay manenjika azy an'ireo manalina ny fianakaviany handresy io anabavy io handresy io rahalahy io amin'ny anaran'i Jesosy hoy hoe handresy izy ary tsy maintsy ho tafavoaka ao anatin'izao ady lalovana izao izy tompo amariny ny teninao ary amariny koa zany tsodrano ataona eto zany hitahinao ndraty fahokareta misaotra indrindra tompo amen zay tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androanty faranantsika ny Deutéronome rapitso na amin'ny fotoana manaraka toko fa efatra amin'ny telopolo farany samotahin'Andriamanitra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava
ho antsika kristianina maro isan-karazany zay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana zay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko